Sudah tunggu Saka Fatacama Napaka macapatena Macamigasi kutupi sayana Dinamimana Ifana piana Tambara natigana chana Macana binaniani sasani Mifandrafi lava Napaka macapatena Macamigasi kutupi sayana Dinamimana Ifana piana Tambara binani chana Macana binaniani sasani Mifandrafi lava Samia papanjaga Macini turi kutupiwa Sami malagasa Kami pakatama jalane Kasi baba Kasi meri Itubira Tutiran jeka Dipakatama rune Pasamkerakan malagasi Asuro kurang sepane Sudah tunggu Biar kamu percikan le refasara ne Tuas Kasamia Pakari jaga Mafa Dari itu berikutu timan Kami malakan jano Kami pakar Kasih baba, kasih lady Itu bila kudiran jeka Bisa tiada lune Pasang teratan malagaso Bisa tiada lune Pasang teratan malagaso Any isan'ny filoa-hevitry ny antenimieram-pirenena misahana ny faritany Antananarivo sy ny faritany Fianarantsoa. Andriamatoa Pampakate eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy vahoaka Madagasikara ho fito tao Mahanoro akory anio Zivanay. Andriamatoa ministry ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa. Izy io no antokana sombahoaka Bogosila ty Afrika. Izany dia sadana azy io tao amin'ny antenimieram-pirenena aloha karina ministra mihitsy. Isaorana ny PRM nanely anazy tao fa manisandro mihitsy izy amin'ny raha vitany. Telo amby 70 andro izy dia efa tia. Apipitarana PRM mahalasa rivo. Mahita nareo vahoaka eto Moramanga ary hafa mihitsy ny fandraisana satria voatsofoka tele amin'ny vavahady tele dia mbola tsy nahita fandraisana ohatran'izany fa tonga dia mampiakatra velona ny an-danitra mihitsy fandraisana reo hafa dia mankasitraka nareo mpianaka mankasitraka nareo rehetra fa mahafinaritra ary mahate-onina ty aminareo ty monsieur le député fa mahafinaritra ny fandraisana mahafinaritra ny olona na ny vehivavy na ny lehilahy na ny zokony na ny tanora na ny mpianatra ao anatin'izay. Koa dia fifiliana lehibe no andraisako fitenenana manoloana atsika rehetra. Eto ianareo
filohan'ny antenimieram-pirenena izay voalaza teo fa misy anankitelo be zao mihitsy a no tonga eto amin'izao fotoana zao a. Eo koa ny rapporteur général izay ao anatin'ny bureau permanent a voalaza ny solombavam-bahoaka ny Moramanga fa mbola tsisy toy izany. Fa raha misy ary a farafaratsy ny raha ihany ny filohevitra tonga rehefa misy zavatra atao a. Fa rehefa tsika ny tonga dia tonga reto filohevitra anankitelo a miamby rapporteur général miampy ny député a midika zavatra zany. Tsy tongatonga ho azy zany na zavatra fahatany fa matory eo manolotra sy manome voninahitra atsika dia mahafinaritra eto Moramanga mila fanohanana mila fanampiana ary matoa itenatsika ny ministra ny enseignement technique sy ny fanarankasy no misolo tena ny goavana be ohatra zao a dia fantany fa miasa ity ministera izay tantanitsika ty. Tsy tongatonga ho azy reo fa raha olona tsy miasa zany tsy mandeha reo fantatro reo satria solombavam-bahoaka ny miala dia fantatro reo a fa tsy mandeha fahatany. Eto koa dia misaotra anareo marobe tompona andraikitra mialamilana sivily izay tsy voalaza fa voariananina reare amin'ny 10 kilometra zay a dia beta be no nitsena tao anatin'izay zary gaka hoe fahoana izy ty dia hoe omena azy ianao a ianareo a dia tena mahafinaritra be oa izy a. Fa dia atrany zay dia efa nisy ny tsena eto koa zay dia mbola misy ny fitsenana makotrokotroka ao anatin'izay a koa dia fifaliana lehibe ho a sy ny mpiara-miasa zay solotena zay maro ao arinao a no andraisana fitenenana anio. Ny anio dia zavatra telo sosiny no zavatra atongavantsika eto. Ny voalohany dia eo ny lancement officiel ny recrutement satria fantatsika fa efa taona tsy nisy zany recrutement zany tao anatin'ity ministère ty. Nampanahelo a mahony eny 2023 tsisy 24 tsisy 25 tsisy 26 saika tsisy ao anatin'izay fa sofa teo tsika teo zao fitondram-panjakana zao zay tsy nanaiky tao anatin'izay le izy hoe tsy misy a fanomena fa dia tsy nampiasaina tao anatin'izany tsy fomba fiasa zany satria matoa izy zany dia misy ao fomba fiasa tokony hatsaraina dia tokony navozina zany a tao anatin'izy. Fantatsika tsy manena zany fa nisy ny zavatra kolokolo betabe tao anatin'izany recrutement zany a dia zay dia zavatra nampiatona an'izy. Vao tonga teo amin'ity ministère ty ny tenako a izay nametrahany filohan'ny fanavozana ny repoblika sy ny premier ministre dia nitaon-tsaiko voalohany satria efa député ny tena dia efa fantatro ny fitarainan'ny mpampianatra rehetra ny tena koa mpampianatra dia hoy zany hoe inona manisy anay eto raha tsy mba higoka zany recrutement mampiasa mpanjakana zany ho vacataire zay ela be sy mpandraraha zay bénévole ela be dia hoy zany hoe tsy manaiky an'ity a fa tsy maintsy atao zay mety rehetra mba isan'izany recrutement zany. Ny olona rehetra anketo tsy nanao kolokolo daholo kosi fa ho azy zay tsy nanao kolokolo dia tsy maintsy jerevana amin'ny fomba irecrutena azy. Nisy 590 no azo tamin'izany ny fitambarana mangararitsika eto a dia teneninatsika ny marina teo amin'ny 434 teo a ananan'ny bianco hoe ohatry ny hafahafa izy ty a le 434 ao anatin'izay ka hoy zao hoe mbola misy ambony nge le ambony le 590 e kinany tsy anaovana andreo 156 reo ray zay mety teo anatrihan'ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres zany a sy ny mpiara-miasa dia lany mbola adevitra be zany 156 zany aloha efa azo ok. Ny faharoa ny 434 reo koa nge misy ny aya fa izao anao bianco anao niasany sy misy fisarana dia efa resaka tamin'ny DG-ny bianco fa dia tsy hoe anao izy dia hitany izy ka izao ireo 434 reo raha miteny ny bianco sy ny fitsarana hoe 434 am'ireo ohatra zato am'ireo a tena hita sy voaporofo fa misy kolokolo dia ampiasaitsika zany le 334 fa le zato kosa zeranao kolokolo dia zay azo ny fitsarana any fa dia sotsika olona vaovao reo recrutentsika zany aloha
reo mpampianatra sy vakatera rehetra sy le mpandrara sy bénévole eto Madagasikara. Ray volana zao, ray volana sy telo amby folo andro any teto. Dia zao zao dia efa mikoka zany recrutement zany nareo mpampianatra sy mpandrara. Nefa efa taona tsy nisy le izy. Zay no midika fa miasy ty fitondrana ty e. Miasy ty fanjakana ty. Ary mitsinjo ny vahoaka ao anatin'izay. Dia tsy ho ela any amin'ny 2 volana 3 volana zay farafaratsiny farafatarana dia le 434 indray dia miampy an'le 606 dia efa mahazo arivo be tsika ao anatin'izay. Dia tsy vitan'izay fa mbola hiady any amin'ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres ampio le recrutement fa mbola betsaka ny tsy recruté dia aza matahotra anareo fa mbola ataontsika mitombo io recrutement io tompola sy tompofara. Zay zany ny vaovao voalohany aleto officiel ny recrutement andreo mpampianatra sy mpandrara. Ataontsika ampahy be masy io, isy vidéo projecteur avy eo dia aseho atsika eo. Ho anao monsieur le député, io tena miaro anareo miantso anahy izy. Monsieur le ministre mba tsy lefina ngany Moramanga. Le sady de classe efa nataonareo fa tsisy gadable io. Firy aneo? 90 izy. Tena mba ataoreo izy fa tena zao. Izy ko mahay madesa lahatra be tongavy neneny birao efa impolo izy to. Dia izy tena ataoko ahoana? Ny tsy hamaly an'izany dia nifariko izy. Dia io le table io sy ny salle de classe ho anareo eto amin'ny direction régionale eto Andrasomagory. Tsy vitan'izany fa mbola manana an'le vepanina fidèle nareo Razarapia. Miantso foana Andrasomagory fa tsy tamatavy aza ataonao tsy rambina mihitsy. Ao anatin'izay dia tsy maintsy tonga. Ao anatin'izay olombe no mengavy sy mangataka dia aza mataonao mba ho jerevana manokana ny faritra sinanana sy ty Andrasomagory ty amin'ny foto-drafitr'asa zay ho ataontsika satria betsaka nareo mbola mitady lycée technique, centre de formation professionnelle dia eto avy amin'ny tenareo fefa misy amin'ny tetaon'ity any dia mahazo lycée technique sy centre de formation professionnelle eto amin'ny faritany Tamatavy monsieur le vice-président ny assemblée nationale. Dia tsy nomena lanja ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Satria ny voalohany dia tsy nomenana ny fanofanana izay sahaza azy. Ny faharoa, ny fitaovana izay nampiasaina dia tsy manaraka ny toetrandro, tsy manaraka ny filàna sy ny contexte izay misy, tsy mifanaraka ny sehatra asa sy ilain'ny orinasa. Amin'izao efa vaosika zany modernisentsika ny équipement fa hitantsika koa voaray volana sy 13 andro dia efa 15 établissement sady no misokatra eto Madagasikara na ny lycée io na centre de formation professionnelle. Resinage, Union européenne, ny AFD, ny Banque mondiale, l'UNICEF tonga miresaka manantona dia zay na azahoantsika le vola be reny masitsika 35 millions d'euros 170 milliards d'ariary. Ny ministère masitsika ny AFD 2 millions d'euros. Be da be ny vola azo ny fitaovana rehetra le 15 établissement zao ny anaky 7 amin'ireo dia resena lahatra ny AFD fa dia ho équipeny AFD daholo ny 7 fa ny ambiny itsika no manao azy tompolahy sy tompovavy. Zany no midika fa dia miasa ny ministère, miasa ny fitondram-panjakana na eo anatin'ny fanabeazana io na ny social io na ara-toekarena io ary mesakitsika manao zay mety zany ao anatin'izay. Zay zany le ray sosina. Maro sosina azy dia inona? Ny maro sosina ny androandroany dia ny salle de classe fanokanantsika le salle de classe zay tsara tarehy dia misy koa ho an'ny mpampianatra zay adiny teo vita ao dia reo équipement zay atolotry ny ministère. Zay koa zany dia hotokanantsika androany. Dia ny telo sosina ny fahasoavana ny telo sosina zay azotsika eto Moramanga dia reo attestation zay zarena zany ho an'ireo zay nanao ny AMB ao anatin'izay. Io zany dia anisan'ny zava-dehibe zay fanofanana ny mpampianatra zay. Zay hitako tena tsy ampy mihitsy satria rehefa tsara ofantsika dia afaka tonga dia miasika miasa avy hatrany. Ary ny fomba hitarihan'ny fanjakana sy ny ministère amin'izao dia zay mahasamihafa ny lycée technique sy centre de formation professionnelle. Hafa mihitsy tsika satria tsika vao miofana vao vita ny fifanana tonga dia miasa tsika ary tsika dia manana ny atao hoe esprit entrepreneurial.
Izany hoe rehefa mivoakatsika amin'ny asa amin'ny fanofanana tonga dia mamorona asitsika. Izany hoe lasa patron daholo zany, patron kely be da be daholo. Raha mena lansitsika, omena sihatsika, omena amin'ny izany hoe valeur ny maizy azy. Ny lycée na ny CFP le ty ministère d'enseignement technique sy ny formation professionnelle dia mandroso ny fiarahamonina, dia mandroso ny firenetsika. Tonga eto Ramatoa voalohany talentavy kabinetra ny lehibe mifaritra loatra Mangoro, Ramatoa lehibe district Moramanga, ianareo Talea, ianareo lehibe any Sampanaram-Panjakana, ianareo Ray aman-dreny ara-drazana, Ray aman-dreny am-panahy, ianareo be ny tanàna rehetra zay tonga eto. Isika rehetra anatin'ny fianakaviam-bean'ny fampianarana, indrindra fa ianareo zandry-zanaka zay manatrika eto. Isika rehetra zay nasaina tompo kilasy tompo vavy. Ny voalohanteny dia antraterina ny fisaorana an'Andriamanitra nanome antsika ny andro androany ahafahantsika manantanteraka n'izao lanonana zao. Indrindra fa ny tantarany an'ireto vahintsika manakaja reto izay tsy tafitony vatana feno miatra na lombo mitoto-bozaka fa tonga somatra reto amintsika amin'izao fotoana zao dia tena isaorana an'Andriamanitra zany. Araka izany dia faly miarabanareo izahay, indrindra fa ianareo vahiny izay ivelany district Moramanga tonga eto manome azy voninahitra n'izao lanonana zao. Singanina manokana ianao Andriamatoa Minisitra izay reharehanay sy lombavambahoaka satria avy tao anatin'ny antenimieram-pirenena ianao no nomeny fitondram-panjakana fitokisana membre ny gouvernemanta dia tonga soma tsara ty aminay aty mba asitsika tehaka mafy be Andriamatoa Minisitra. Dia mirary soanao izahay avita antsakasy andavany ny adidy zay ankiny ny firenena aminao, ary araky ny teneniko teo izahay sy lombavambahoaka dia andamosinao mandrakariva. Fisaorana ihany koa ho anareo namana sy lombavambahoaka zay tonga eto, délégation na mafonja sy mbola nisy ohatran'izao tanatin'ity district Moramanga ty hoe mpikambana anatin'ny voamaritra efatra be zao ny tonga eto amintsika amin'izao fotoana zao, mba asiana tehaka zany. Ngeza be zany dia makasitraka makatelina amin'ny fanotronana aty. Fa ny tena isaoranay dia ny zavatra hoentinareo eto avy Andriamatoa Minisitra. Voatonontonona teo ny programme fa isy ny fitokanana efitrano anankitelo be zao zay vola madidio avy eo amin'ny ministera zay tantaninao navitanan'izany. Makasitraka makatelina satria tena ilain'ny mpianatra zany, mitombo ny isan'ny mpianatra. Dikan'izay ny fisina efitrano ohatran'izany zany dia ataontsika hoe mampisosa ny fianarana zay atao satria alaizy tsara ny ankizy ao anatin'izany. Ary tsy vitan'izany fa tonga ao misy table banc 7 be zao tena tsara nentina Andriamatoa Minisitra, tena tehaka zany. Misaotra manao laharam-pahamehana an'izany, ary tombontsoanay ato anatin'ity lycée technique eto Moramanga ty ny fahazahoanan'izany na inona resana na inona tenenina tsy maintsy misy vokany amin'ny résultat ny fianarana zay ataony ankizy zany. Andriamatoa Minisitra makasitraka anao, makasitraka ny fitondram-panjakana, indrindra fa ministera zay tantaninao. Tsy vitan'izay ihany fa eto ihany koa tsika androany no anaovana pahy be maso ireo izay horaisina mpiasam-panjakana vacataire manerana Madagasikara dia atao aty amintsika ty Moramanga. Mbola sy ho tehaka ngeza be zany, tena zava-dehibe zany Andriamatoa Minisitra, ary inoko fa tsy mandehandeha ho azy hoe ty Moramanga nanaovanao an'io. Ka noho izany Andriamatoa Minisitra dia mangataka izahay, indrindra fa ny tenako masolom-bavambahoaka vahoaka soloky ihany ireo mpampianatra vacataire reo mba raisy daholo ny vacataire ato anatin'ny teknika eto Moramanga misy matombony kosa zany aty ianao no tonga tsy hoe fitiavateny fa fa izay ny lahatr'Andriamanitra.
dia ino koa fa tonga dia resiko tsy akanavaka daholo vacataire atao anatin'ny tia lycée technique eto Moramanga ty. Misy maromaro zany no ataontsika hoe centre de formation professionnelle koa fanatsangana teo ny any Anjiro misy any Ambodronono ny aty Moramanga no resahako misy any Vodirina. Mila tohana daholo izy ireo ary mila fanampiana amin'ny lafiny ara-pitaovana fa isaorako eto ny fikambanana ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ity tena vola madio koa avy amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra na vitanana io tena masina tehaka be da be amin'izany fa mbola misy vita io eto tanjatsika io tena mbola izy ireo mizaka manao an'io ihany koa andriamatiny misy mbola mangataka ihany ny fanampiana satria ny fiezahana ataony zareo zany dia ho an'ny zanakitsika sy ho an'ny mpianatritsika ihany raha misy ny azo atao ohatra ny efa misy tarapie teknika ty anisan'izany ny orinasa Ambatovy tsy azo afelina zany fa tena marina zay anisany manome bourse ny ankizy zay manana fahasahiranana rehefa afaka amin'ny fanadinana baccalauréat etoandry zareo angambatra ny amin'ny troisième année zay raha tsy diso misy hotelina Ambatovy raha tsy diso ainy reny izy reny miangavy nareo mba hitsangana misaotra amin'ny fanohanana zay ataonareo ny frais de scolarité an'ireo dia etoany Ambatovy reo ankizy sahiranareo zay mahazo mention bien raha tsy diso miakatra moa zany mazava ho azy mampipetraka nareo makasitraka ministre fa hiara-iasa ihany koa am'ireo indrindra fa ampianareo ary tokony jerevana hoe inona amin'ny tena lara-pahamehana mba ahafahana manampy an'izay zavatra zay fa tena reharehanay ny fahatongavan'ireo ankizy ireo mavita an'izay fianarana izay satria miverina ty aminay ihany zany ireo ankizy ireo rehefa avy eo rehefa vita ny fianarana zay taritin'ny proviseur ato anatin'ny tia lycée technique ty ny amin'ny fanomanana sy ny fiarahantsika miaraka tamin'ireo sy mifandraisana sy natehako atsika rehetrarehetra zava-dehibe zany dia mba ho tafita somatsara ho rehalay an'ity district misy atsika ty za manokana monsieur le ministre ny mamako dia retraite tato amin'ity lycée technique ty tato izy ny asa dikan'izay zany mangataka koa miantahanta fa eto ianao jereo akaiky fampandrosoana ty lycée technique eto Moramanga ty makasitraka tompolay makately la tompo